tsy maintsy tafapetraka ihany koa anatin'ny zato andro ny tetika asa ifokotany eto amin'ny faritra Analamanga raha ny valandresaka ny tanterahany ministra fampiroboroana sy ny fanovana ny aitao arakazy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra dia tsy Antaninarenina androany. Ny fokotany dia hitondrantsika ny fampiasana ny teknôlôjia sy ny nomerika eny fotsiny mifanindran-dalana ihany koa amin'ny fantanterahana ny tetika asa ny fiondranana amin'ny fampiasana ny kara-panondro biometrika izay isan'ireo voafatra ao anatin'ny politika amin'ny ankabean'ny fanjakana. Angbavao Anisa Sylvain Sinjara, Randriantsiny. Eny amin'ny fokotany no nanomboan'i Madagasikara ny fiondranana amin'ny sehatry ny nomerika sy ny digital. Tamin'ny fotoanandro ny Covid-19 no nanomboka namolavola ny base de données isika ary amin'izao fotoana miroso amin'ny fampiasana ny logiciel ifokotany ny fitondram-panjakana. Rindrakajy ara-informatika manamora ny fisitrahan'ireo tolotra ara-panjakana eny anivon'ny fokotany miainga amin'ny carnet isan-tokantrano. Ka ato anatin'ny zato andro tsy maintsy vitaina ny asa fampandehanana ny tetikasa ny filohan'ny repoblika io eto amin'ny faritra Analamanga izay ahitana fokotany 500 sy 900. Satria misy étape anankitelo ny ataontsika zany amin'io rehefa manao an'io projet fokotany io tsika ny voalohany aloha recensement individuel amin'ny ménage ny lehibe ny ankonana sy ny ao anatin'ny ankonana rehefa vita ny recensement dia miditsika amin'ny impression locale ireo dia amin'ny farantsika manao ny distribution miaraka amin'ny ratsamagaika ny midy zany a dia ao zany ny chef de district dia miaraka amin'ny lehibe ny fokotany. Ny tanjontsika aloha dans un premier temps amin'ity fotodrafitrasan'ny fokotany les 100 premiers jours dia ny recensement atao mazava ho azy ny commune urbaine dia avy eo ny commune rurale. Ilaina koa le fahaiza mampiasa sy fahaiza manao zany logiciel ifokotany zany. Io moa efa mandeha ankehitriny mandeha tsara, afaka ampiasaina amin'ny ordinateur, afaka ampiasaina amin'ny tablette ary afaka ampiasaina amin'ny téléphone. Anisan'ny asa izay natao teo amin'ity ministère io misy distribution na tablette, distribution na téléphone napetraka amin'ireny fokotany izay nanaovana an'ireny carnet fokotany lehitreny. Ny fananana ny tahirikevitra eny anivon'ny fokotany manarak'izay no ahazona ny singa informatika isambatan'olona ka io indray no iangana iampitana amin'ny fampiasana ny kara-panondro-pirenena biometrika arahan'ny fanazavana. Fomba fiasa izay anamora ny fampiasana ireo tolotra ara-panjakana sy tolotra amin'ny andavanandro ny olom-pirenena ary afaka hihitatra hatramin'ny raharam-pifidianana. Fa hoe rehefa manana carte d'identité biometrika ianao miaraka amin'ny identifiant unique io dia mifacilité manafaingana ny asa rehetra izay ilainao amin'ny ratsamagaika ny fanjakana. Hoe araka ny lazaiko teo mila permis ianao, mila manino tsisy mila carte grise ianao, mila certificat de situation juridique ianao ny amin'ny foncier. Ny izy mpiara-miombona antoka amintsika amin'izany dia ny banque mondiale misy 140 millions de dollars izay azon'ny fitondra malagasy miaraka amin'ny banque mondiale momba ny identifiant unique sy ny réforme à l'état civil. Efa nanomboka tamin'ny taona araka amin'ny roapolo sy roa arivo izy io ary tokony mifarana amin'ity taona ity fa nangatahana zany amin'ny banque mondiale hoe ampiana herintaona ahafana mamarana an'izay enrôlement biométrique de masse sy à l'échelle izay ny fanaovana ny identifiant unique, ny fanaovana ny enrôlement biométrique sy ny fanaovana ny carte d'identité biométrique. Tamin'ireo velirano telo ambin'ny folo ny filohan'ny repoblika nandritry ny feptom-piasana voalohany 7 no velirano ny asan'ny ministera ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny aitao arakajy mirindra ny postra ary ny fifandraisan-davitra. Ho an'ny programa akaben'ny fanjakana manomboka ity taona 2024 sy 2025 indray kosa mandray anjara amin'ny andro telo lehibe dia ny loharano-karena mifototra amin'ny maha olona ny fampiroboroboana ny indostria ary ny fahaiza-mitantana ny ministera.